Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko faha 420 andininy faha 420 ka hatramin'ny faha 420. Isaia toko faha 420 andininy faha 420 ka hatramin'ny faha 420. Vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehova izay nanavotra anao sady namorona anao hatrany am-boaka. Izao ny Jehova izay nanao ny zavatra rehetra. Izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao no mahafoana ny famantarana lazain'ny bedibedy sy mampahavery saina ny mpanao fankatovana ary mampihemotra ny olon-kendrika mampody ny fahalalany ho fahadalàna. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina tolotry ny hirako. Ary manao amin'i Jerosalema hoe honenana ianao sy amin'ny tanàna ny Joda hoe hatsangany ianareo ka hamboariko izay rava eo. Ary milaza amin'ny ranolalina hoe tankina ka ataoko tankina ny oninao. Ary milaza amin'ny korosy hoe izy no mpiandry ondriko izay sitrako rehetra dia ho tanterahany. Ary izy anao amin'i Jerosalema hoe hatsangany ianao ary amin'ny tempolo hoe aorina indray ny fanorenanao. Amen. Araka izany ry havana dia ny amin'ny Kirosy izay voahositry Jehova ho mpanafaka ny Israely. Izany moa hitantsika eo amin'ny soramandry eo ambony ao mamitana ihany koa izy ho ampahatsoratra masina izay noraisintsika izao. Famarinana telo ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe namorona anao hatrany am-boaka ao o Jehova tamin'ny Kirosy. Namorona anao hatrany am-boaka ao ho Jehova tamin'ny Kirosy. Hitantsika izany amin'ny andininy faha 420 raha veantsika vakiana toy izy manao hoe izao ny lazain'i Jehova izay nanavotra anao sady namorona anao hatrany am-boaka. Izao ny Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Eto ravana dia mahita an'Andriamanitra mampitondra ny teniny amin'ny Isaia mpaminany izy, milaza ny amin'ny faminaniana ny amin'ity olona izay voahositra Andriamanitra ity. Olona mahagaga izy ity. Miala tanteraka amin'ilay fomba fisainana mahajiosy mihitsy satria ny olona fidian'Andriamanitra izany dia tokony hoe olona ao amin'ny Israely jiosy mandrakariva kanefa Kirosy. Izany Kirosy izany ravana dia mpanjaka Jentilisy izany, mpanjakan'ny Persia, Iran amin'izao fotoana izao izany Persia izany. Ary tokotokony tany amin'ny 550 taona talohan'i Jesosy Kristy tany izy io no nanjaka. Tsy jiosy io izany hoe tsy olona mahalala an'Andriamanitra nefa dia nofidian'Andriamanitra hanao asa lehibe. Dia ny andresin'ny Babilôna hanafaka ny jiosy, hanorina ny tempoly. Zany no asa anisan'ny fidianan'Andriamanitra azy. Ary eto dia mahagaga mihitsy fa ambaran'Andriamanitra hoe hatrany am-boaka. Hatrany am-boaka dia izany namorona anao izy. Izany hoe Andriamanitra mihitsy izany no efa nanao programa. Nanomboka hatrany am-boaka dia efa nisy programan'Andriamanitra matipaika ho an'ity lehilahy antsoina hoe Kirosy ity. Ary dia nitanteran'Andriamanitra izany. Nitanteran'Andriamanitra izany. Io hoe asan'Andriamanitra hatrany am-boaka io ry havana dia tsy mety ihany akory ny ahitana an'izany fa i Jeremia mpaminany izao dia resy lahatra any amin'izany. Ary izany ny ambarana any amin'ny Jeremia toko 1:5, izany ny faminaniana tonga taminy manao hoe atro ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atro ny fony anao tsy mbola teraka no efa anao masiniko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Izany hoe hatrany am-boaka, hatramin'ny alohan'ny tany am-boaka arosy dia efa fantatro izany hoe mbola tsy nisy akory ianao dia efa fantatro hoe isy an'izany Jeremia izany ho mpaminany. Dia izay. Ary Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny famoronana ny kibo any dia asan'Andriamanitra izany. Asan'Andriamanitra izany. Mpitoroteny toko 2:15 toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao an-kibony izay manananaka dia toy izany ny tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mampitombo ny taolana any an-kibony manananaka. Asan'Andriamanitra izany. Asan'Andriamanitra mahagaga izany. Inona moa ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Isika rehetra izao ry havana dia asan'ny tanany avokoa.
any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy mpanao salamo. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy fa izy ny nanao azy, izy ny nanao azy. Ka itsika ry havana dia ambarako matetika fa manohitra ny fanalan-jaza isika, na inona hevitra entin'ny olona hanoanana en'izany foto-kevitra izany hoe ka satria kosa zao, ka satria kosa zao, dia tady mandrakariva fa manohitra izany isika satria mandrava ny asan'Andriamanitra izany mamono olona. Ny zavatra voalohany indrindra ao anatin'ny fiforonana ny ry havana rehefa miforona ny zaza dia ny fony ny fo no miforona voalohany. Ny dikan'izay zany efa misy aina io, efa midoboka io, ka rehefa tsahatra ny olona zany dia mamono olona izy, mandrava ny faharian'Andriamanitra izy ao anatin'izany. Ka tsy aketsika fa na inona zavatra mitranga. Angamba mety izy hoe ka tsy ny planifienay anie ty grossesse ty, tsy nieritreritra azy ty mihitsy fa tonga tampoka izy ty nanotoy izany. Ianao mety tsy nieritreritra azy, Andriamanitra manana programa ary miasa izy mampitombo ny taolan'io zaza io, manamboatra ny zatra ka dia ho sakananao soravahanao ve? Angamba ianao mety ho amin'izany mihitsy koa hoe Ndray aman-dreniko tsy nieritreritra azy ny toy izany, fa nefa dia tady io fa manana programa ho anao Andriamanitra. Ary moa tsy izany ve ny tantaran'i Jesosy Kristy? Jesosy Kristy any ravana dia izany mihitsy i Maria anie tsy nieritreritra an'io zaza io nitsoahan'i Josefa anie Maria raha fantany hoe bevoka problema ho an'ny Maria anie fisian'io zaza io enatra ho an'ny fiarahamonina teo aminy anie zany fa ny ekeny fa soavana mandrakariva ry havana izany hoe zaza olona anankiray izany. Ka aza esorina mihitsy fa raha maina an'izao toriteny izao anao dia tsy tonga ho azy zany fa tena manaiky isika. Ary zavatra anankiray tokony ho tsapantsika koa zany dia izao hoe mila manaiky ianao fa Andriamanitra namorona anao ary zay rehetra nataony dia hitany fa tsara ozy izy. Dia Andriamanitra ve dia hanao zavatra ratsy? Tsara zay rehetra nataon'Andriamanitra ravana ary mila ankasitrahany zany. Manana zay mampiavaka anao ianao namorona an'Andriamanitra anao. Mety misy kilema, mety misy fahasembanana sy ny toy izany fa dia izao tady dio mandrakariva fa na mety misy zavatra indraindray tsy ekenao aza na tsy mety aminao aza, io ny namorona an'Andriamanitra anao. Be dia be ny ravana ny olona tsy makasitraka ny tenany, tsy makasitraka zay namorona an'Andriamanitra azy ary manao fanovana isan-karazany mihitsy satria misy ny siansa eny mety izy tokoa ny siansa kanefa isika kristianina tsy mila izany siansa izany sika fa manaiky sika zay nanaovan'Andriamanitra sika, na lahy ianao na vavy ianao, na petakorona ianao na lava ianao na fohy ianao, zay nanaovan'Andriamanitra anao dia ankasitrao zay nanaovan'Andriamanitra anao fa io mihitsy no ilavan'Andriamanitra anao ary ampiasan'Andriamanitra anao. Ary zava-dehibe za fa be dehibe ny olona manana olana vokatra izany tsy fahaizany mankasitraka zay nanaovan'Andriamanitra azy. Ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany dia izao hoe resy lahatra ve ianao fa Andriamanitra namorona anao hatrany am-boaka. Mitaonanao ary havana amin'ity an'ity ankasitraka sy anaiky izany hoe Andriamanitra asany tananao noforononao hay ve efa hatrany am-boaka dia efa nikarakarainao, efa namboarinao. Eny marina izany ary ankatao ny fanahy masina ampitoetra izany famarinana izany any anatintsika. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe mahatoa ny tenin'ny mpanompoko ary mahafoana ny tenin'ny mpibedibedy sady mibaiko ny rano lalina aho ho Jehova. Mahatoa ny tenin'ny mpanompoko ary mahafoana ny tenin'ny mpibedibedy ary mibaiko ny rano lalina aho hoy Jehova. Hitantsika indray zany eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Eto indray tsika ravana dia mahita fa ambaran'Andriamanitra hoe iza moa izao izy le mahafoana ny famantarana zay lazain'ny mpibedibedy. Io hoe mpibedibedy io ravana rehefa jerevanao ny baiboly amin'dika teny ombonana dia izao ny ambarany ao hoe koa ataoko tsy misy vokany ny famantarana vitan'ny mpimasy ary ataoko mirediredy ny mpisikidi, ataoko mianotra ny olon-kendry ka hody fahadalàna ny fahalalany. Zany hoe olona mpimasy zany io ambara hoe mpibedibedy io manao famantarana raha vako ataoko tsy misy ozy izy, ataoko tony tsy misy. Zany le fahefan'Andriamanitra zany. Misy hery tokoa miasa amin'ireny olona ireny dia ny hery maizina fa ny herin'Andriamanitra zany mbola amboniny ireny ka azon'Andriamanitra foanana fotsiny zay zavatra lazainy ao na inona sikidy ambarany ao dia tsisy tanteraka azon'Andriamanitra atao zany.
mahafoana n'izany ao izy izy ary ny mpanompo kosa izy izay miteny de vita koa ny manatanteraka zay ny tika le mahatoa vita koa ny manatanteraka zay lazain'ny mpanompo kosa anisan'ny teny zay lazain'ny mpanompoko zao izy ny hoe ahorona indray ny tanàna ny joda atsangana indray ny ohatra jerosalema sy ny toy izany a vitako zany mahatanteraka an'izany ao eny mibaiko hatrany amin'ny ranomasina lalina hatrany amin'ny rano lalilany ka rehefa mitena hoe tankina de tonga de tankina ny ony rehetra tankina ny ony tsisy tsony tsisy rano zany hoe mampiantona ny ranonorana ary mampisy zay koa zany mifanohatra am'izay zany le fahefan'Andriamanitra zay ambarana eto hoe iza moa ty Andriamanitra zay miteny amin'ny Jerosity mahatoa sy mahavoana ary mibaiko zany lay herina zany inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ary havana ny herin'io Andriamanitra io tsy mbola miova io hatramin'izao andro ankehitriny zao ary zany ny fifaliantsika zany ny fifaliantsika hoy ny ray aman-dreny mamaneny lava zay zavatra ny ekeny Jesosy ozy de tsy maintsy tanteraka ary zay zavatra laviny de tsisy azo atao intsony tsisy azo atao intsony na inona lazain'ny olona ny amin'ny fiainanao na inona tenen'ny olona ny aminao mety ny dokotera milaza hoe zao mety ny olona milaza hoe zao fa taddio fa vitan'Andriamanitra amin'ny manafoana an'izany izay lazain'ny tenin'Andriamanitra raisina riavana fa iny tanterahan'Andriamanitra iny zay lazain'ny mpanompo kosa izy no tanterahako fa foanako ny lazain'ny mpibedibedy sy zay mety ho fahadalanambaran'ny olona dia apodiko ho fahadalana indray zany ane ny herin'Andriamanitra ary zany ny fifaliantsika zany rehefa Andriamanitra riavana manokatra lalana ho anao na inona lalana sokafan'Andriamanitra ho anao de matoki fa tsisy afaka manakatona an'izany tsisy afaka manakatona an'izany zao ny lazain'ilay manana ny fanalahidin'ny Davida ozy izy zay mamova ravarana ka tsy misy maharindrina azy ary manokatra varavana ka tsy misy mahakatona azy zany ny asan'Andriamanitra zany ny asan'Andriamanitra miaraka amintsika zany ny tokony finoantsika hoe za miaraka amin'ity Andriamanitra ty zay mahatateraka ny teniny ambarany ka indraindray ny tenin'Andriamanitra zany tsy inon'ny olona imezan'ny olona zany hoe mbola mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ve nareo eny tompoko aleo mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra toy izay mifikitra amin'ny tenin'ny olona fa ny tenin'ny olombelona zany zava-pony zany ary indrindra le ambara eto hoe bedibedy mety misy olona any ambadika any pisikidina ataonay ohatra zao io ravanay ny tokantranony io ataonay ohatra zao io aza matahotra ianao raha mino ny Andriamanitra zay Andriamanitra ny antsony Kirosy ianao de Andriamanitra ny Israely raha io no Andriamanitra ivavahanao ainy ataony manafoana izany teny zany ary ny tenin'Andriamanitra zay ambara zay no tanterahany de ny fanorenana sy ny fananganana ny fiainanao indray matokiry havana matoki alay herin'Andriamanitra zay miasa ao anatintsika ao ary tena fifaliana ao antsika zany vo anio ary havana zao de alohan'ny anaovana zao toriteny zao de roa ny olona ny antso manana olana be daholo tena olana be daholo mihitsy inona moa ny azo ambary eo za tsy olona miliarderaka hoe afaka andeha mahany zany olana zany ary tsy za mihitsy ny mpamaha olana fa Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra fa na de ny lalina aza ozy izy tonga ritra rehefa miteny hoe tankina rehefa miteny koa zany hoe feno de feno ny kapoka feno ny fitoeram-barinao feno ny poketranao feno daholo zatra rehefa zay no ambarany ainy ene zany ainy zany ary zany ny fahefan'Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ka matoki azy ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao zany tsy hoe mahatoky la herin'Andriamanitra venao ny fahefany mahatosy mahafoana ary mibaiko ny zavatra rehetra mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty ametraka ny fitokisanao amin'io Andriamanitra io fa azo antoka ny fitondrany na indraindray aza atao mafimafy ihany ary angatao mihitsy ny fanahy masony hoe fanahy masono ampahoreny ny finoko hananako fatokina ilay Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ravana te izao hoe ny fidin'ny Kirosy ho mpiandro ny ondriny Jehovah hanao izay rehetra sitrany ny fidin'ny Kirosy ho mpiandro ny ondriny Jehovah hanao izay rehetra sitrany hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo amby roapolo raha verina vakina tozy manao hoe ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandro ondroko ka izay sitrako rehetra de ho tanterahany ary izy ianao amin'ny Jerosalema hoe atsangany ianao ary amin'ny tempolo hoe ahorona indray ny fanorenanao etsika ravana de mahita fa ny fidin'ny Kirosy mpanjaka jentilis'Andriamanitra hanao ny sitrapony inona moa ty sitrapon'Andriamanitra ty ny sitrapony de ny odinin'ny olony ny iverenan'ny olony any amin'ny taniny satria tamin'io fotoana io mantsy
dia babo tany Babilôna ny zanak'Israely. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely ary efa 70 taona ny fahababony tany tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 750 talohan'ny Jesosy Kristy no tonga ny Babilôna nandrava ny tanàna sy ny tempoly. Ary 70 taona taty aoriana dia nitsangana Kirosy, nandrava kosa ny ampira Babilôniana, mpanjakan'ny Persia zany Kirosy zany, araka ny fanambarako tany aloha. Nandrava izy. Ary rehefa nandrava izy, ny 735 talohan'i Jesosy Kristy namoaka didy izy, miverina amin'ny tany ny Jiosy ary ahorona ny tempoly. Mahavariana ane zany. Mahagaga zany. Zay ny planin'Andriamanitra, dia nanangana olona izy hanatanteraka an'izay programany izay. Ary Kirosy, mpanjakan'ny Persia, anisan'ny fidian'Andriamanitra. Inona ny lesona azoka tsoahana avy amin'izany? Mbola tsy mitsahatra Andriamanitra ravana hatramin'izao, mitady olona izy, mifidy olona izy, hanao ny sitrapony eto amin'ity zao tontolo izao ity. Nahoana moa tsy ianao zany olona fidian'Andriamanitra? Nahoana moa tsy izasy ianao ny anaiko hoe tia ao Tompo ao, fidio aho, inona ny tianao ataoko? Ny amerina ny olona ao amin'ny valanao ve? Inty aho, irao aho. Angamba ianao mety olon-tsotra mandray zo avatra toana, inona moa no ny fidian'Andriamanitra? Azon'Andriamanitra ampiasaina anao ry havana anao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'izay toerana kely misy anao, na dia ataoko ao amin'ny tokantranonao fotsiny ihany aza, ataovy ao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny tsenanao, eo amin'ny toerana izay misy anao, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, fa izany anie ny zava-dehibe indrindra. Ary moa tsy izany ve nambaran'i Jesosy? Ny ihany kosa dia ny manao ny sitrapony raiko izay naniraka sy mahavita ny asany. Tsy nidina avy tany an-danitra izy hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Jaona 9:7. Isika dia nofidian'Andriamanitra isika ary namboariny mba hanao ny sitrapony. Zany anie ravana ny antom-pisitsika, ary tena tsara ianao raha manana izany ho antom-pisiana. Hoe ny antom-pisiko tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fahavelomako. Angamba ianao mety mpanompon'Andriamanitra, asa mpiandry ianao, na diakona ianao, na mpitarika fikambana anao, eny mety mpitondra fiangonana mihitsy koa ianao, pastora na pastera, mandray zo afatra izao, katekista sy ny toy izany. Tady idio ry havana, fa tsy hamahatena na hanao ny sitrapontsika no antony nametrahan'Andriamanitra antsika amin'ireny toerana ireny, fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay niantso sy naniraka antsika. Tsy anareo no mifidy aho izy, fa izany no mifidy anareo, mba handesy amo hiasa. Hiasa aiza moa? Hiasa ao amin'ny tanim-boalobok'Andriamanitra, hanao ny asan'Andriamanitra. Sarobidy anie zany ry havana, sarobidy zany hoe ho fidian'Andriamanitra ianao, hanao ny sitrapony, hiara-hiasa aminy ianao, hiara-hiasa aminy ianao. Tsy misy zavatra ry havana atao ka tsy iarahana amin'i Jesosy. Zany ny tena filamatra. Ary misy mpanompon'Andriamanitra tena hanao an'izany ho fiainany mihitsy, na omby izy tamin'ny asa fitoriana izay nataony, satria ny zavatra rehetra izay atao dia iarahana amin'i Jesosy daholo, satria izay ilay hoe izay sitrapon'i Jesosy fa izy ny loha mitarika ity asa ity. Eto ravana dia te hiantso manokana. Raha olona voatendry ianao na voafidy eo amin'ny firenena, manana andraikitra samihafa ianao ka maheno zo afatra izao, miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity ary mampahafantatra anao. Ny Romana 3:10 dia milaza fa mpanompon'Andriamanitra ny mpitondra sy ny manam-pahefana. Andriamanitra ny nanendry sy ny fidy an'ireny olona ireny, satria aza ny fahefana dia manome izany ho an'izay tiany izy. Aoka re mba izay sitrapon'Andriamanitra no ataontsika e. Aoka mba ho tena izay sitrapon'Andriamanitra no ataontsika. Tsy manompo ny vahoaka isika, fa manompo an'Andriamanitra aloha vao manompo ny vahoaka. Izay sitrapon'Andriamanitra atao, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia miteraka fifaliana sy fiadanana ho an'ny vahoaka mandrakariva ihany. Tsy manao ny sitrapontsika e. Indraindray misy ny olona tena manompo ny sezany. Manompo ny sezany izy. Lasa ny sezany no atahorany ka tsy mampaninina azy, na misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy. Izay sitrapon'Andriamanitra atao. Fa izay ny antony fidianan'Andriamanitra sy ny angalany an-Kirosy, hanao izay rehetra sitrany, hapodiny olona ozy izy. Hapodiny olona inona? Hanangana ilay fanjakan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ity. Manana misiony amin'izany anie tsika tsiraray avy izao hoe hanangana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misy olona be dehibe ihany very, misy olona be dehibe ihany lavitry ny vala, misy olona be dehibe ihany mbola milona anatin'ny fanompoan-tsampy. Mifidy anao Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra, maniraka sy manendry anao Andriamanitra, hanana anjara amin'izany fikasan'Andriamanitra, hiara-hiasa aminy, hamerina ireo olona ireo indray ao ambalany. Manana ondry maro izay tsy amin'ity vala ity aho izy, ary reny koa mba tiako hiaino ny feoko. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe manaiky ho fidian'Andriamanitra sy irahany ve ianao ary hanao ny sitrapony. Mitaona anao ary havana amin'ity anio ity. Meteza anaiky hoe Tompo,
voninahynao ny sitraka ao. Aiza moa ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra? Ao amin'ny teniny. Tsy maintsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia miaina sy mitondra ny fiainanao araka izany. Ary dia ny fanahy masina ihany no angatao fa tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika isika raha tsy misy ny fombana sy hery avy amin'ny fanahy masina manohana antsika. Raha fitinina izany izay rehetra nambara teo dia izao: voalohany, namorona anao hatrany am-boaka ho Jehovah tamin'ny Kirosy. Ianao koa ry havana, tady Andriamanitra hatrany am-boaka dia efa nikarakara anao. Izy ny nanao anao toy izao. Asany tanana ianao meteza hanaikany izany. Dia ekeo fa tsara ianao. Ekeo fa tsara ianao. Averiko ihany manohitra ny fandalan-jaza isika. Ny faharoa, mahatoa ny tenin'ny mpanompoko ary mahafoana ny tenin'ny mpibedibedy sady mibaiko ny ranolalina ho Jehovah. Zay ilay Andriamanitra ivavahantsika izay. Manana ny fahefana sy ny hery rehetra izy. Hibaikona ny zavatra rehetra ary mampisy ny tsy misy. Manangana izay rehetrarehetra rava izy. Ary raha misy olona miteny, azon'Andriamanitra atao manafoana an'izany. Fa azony atao koa ny mahatanteraka izay rehetra mbarany teniny. Ary vitany izany ry, tena vitany izany, fa matoki azy. Ny farany, ny fidy an'i Kirosy ho mpiandro ny ondriny Jehovah hanao izay rehetra sitrany. Ianao koa ry havana, meteza ho fidian'Andriamanitra, fa sambatra izay voafidy ho mpiasanao ka anao ireo adidy izay napetraka ao, ho mpitaiza ny fanahy toy ny nataonao, ho mpiandry tena sa irakao Jesosy. Ianao ry havana, raha miantso anao ny tompo anao ny asa na aza misalasala fa tsy hanenenanao, fa leo ny antsony amin'ity anio ity. Ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.